Salamo. Monsieur Petitjean. Tu m'as dit la musique? Not today, but tomorrow, you will realize that it's not a craziness, oh baby, but the love and needs sacrifice. I tolerate for it to last long. It's not a craziness, my baby, but the love and needs a sacrifice. I tolerate for it to last long. Mommy, oh yeah, I really love the man you know. Yeah. Mommy, I really love the man you know. Hey, and I'm suffering so much. I accepted to be friends. All my wishes loving me. All my dreams will be forever. I love him, he never loves me. I accepted to be friends. All my wishes loving me. All my dreams will be forever. I love him, he never loves me. Oh yeah, I'm pretty, pretty on me, 'cause I love you. I love him, but I never loved me. I love him, but I never loved me. I love him, but I never loved me.
Avec DJ Jean-Luc de Paris, non-stop vibe.
DJ Jean-Luc Dupari, Jean-Luc Dupari. Miarabantsika rehetra, miala tsiny amin'ny misy fa mifahatarana dia tara zany miala tsiny misy vaovao manko no mahatonga antsika hoe tara satria manahirana isan'andro zany dia tsy maintsy misy adalana foana ataon'ilay andro rajoelina. Ary androany zao raha nieritreritra anao dossier hafa dia tsy maintsy ity zavatra ity no traiteko satria dia tena mampalahelo ary tena ahoana re zany manahirana raha zay no tena filazaza. Ka izao androany tsika dia anao ny fandaharantsika dia momba ny resaka fizarana médaille na décoration na tsy tono moa zany tsy fantatra intsony tonona médaille zany ny filazaza amin'izao fotoana izao na inona fa zarazaraina ohatra ny fizaranana ho azavaintsika ny antony hoe inona ny antony anaovana an'izao fihetsika izao ary inona ny tanjona ary maninona no ireo olon'ireo no mahazo amin'le reto titre honorifique reto. D'entrée aloha tonga dia aloha lazaina hoe misy amin'izy ireo bon ray na roa ngamba ny rabe indrindra mérité an'ilay izy sisan'izay copinage ary tsy ny hafahafa mihaino azy raha ohatra ny sy mijery azy raha ohatra ka zay ny ilazana azy. Ary mazava be ihany koa fa misy safidy politika ao anatin'le resaka. Raha izay fandaotsika anao miarabanao Barietry Jones, miarabantsika rehetra Bona Malilo. Salama soka, salama anao. Miarabany SGN akamako hitako ato. Miarabanao Rahery Reza. Miaraba Raherson, akory Tiliara sy ny karazana. Inso, Maeva, Herson Lalovako, Josepha Congo Bella, Simon Paturo, akory daholo nareo. Ny hitaritako azy dia araky ny fanaontsika ny hoe tatasika zany. Ity tatasika ity zany amin'ny androany zany dia efa hafa zany ny fomba itondrako ny fandarana androany fa tonga dia tatasika dia tonga dia mitohy any amin'reto le récipiendaire amina titre honorifique tsaitsay voalavo reto. Tsy le olona akory ny hoe tsaitsay voalavo fa le titre. Bon. Nilaza Fakimoalo hoe ary androany dia namoaka hoe en fait, et je ne me suis pas trompé, ny azo mental an'ilay Andry Rajoelina dia nijanona teo amin'ny 15 taona. Zany adolantseto ny filaza azy amin'ny teny malagasy, adolantseto. Zay no fiantsoana hoe adolescent. Ny adolantseto raha ohatra zany hoe 15 taona zany tena ao anatin'ny adolantseto mihitsy. Raha zay ny tiatsika tenenina.
Zany 5 taona zany dia eo amin'ny antsoina hoe âge difficile na ho an'ny vavy na ho an'ny lahy. Satria manomboka eo ny vavy na ny lahy, misy ara moa lasa loha indraindray aty amin'ny 12 taona dia efa lasa loha. Manomboka miova ny toe-batany ary miaraka amin'izay koa miova koa ny filany ao anatin'ny fiainana. Ary eo foana moa ny ray aman-dreny zany ny taraiky hoe mbola hieritreretiny foana fa ao anatin'le hoe mbola 9 taona, satria entre ny 9 taona ka hatramin'ny 14 taona fa 15 taona ny ankizy, ny adolescente, dia rapida be mihitsy io ary tsy araky ny ray aman-dreny akory hoe faly fotsiny le ray aman-dreny hoe ary mitombo be zany zanako zany. Fa adinon'ny ray aman-dreny hoe izy mitombo io, manomboka miova koa ny toe-batany, manomboka mila filana hafa izy, manomboka mitady ny intimité-ny izy fa tsy hoe ny indépendance-ny, mametraka ny intimité-ny izy, tsy azo idirana intsony ny efitranony, tsy dia azo savaina intsony ny kitapony, tsy dia mipetrapetraka intsony ny telefaoniny, efa manomboka miresadresaka fitiavana izy amin'io. Ary indrindra moa fa ny ankizy moderna amin'izao fotoana izao, misy arahoa araky ny lazaiko teo 13 taona, 12 taona dia efa lasa, fa manana sipa, tsy voatery hoe misy firaisana ara-nofo fa manana sipa izay tsy tantaraina amin'ny dada sy neny, ary efa manomboka manana ny intimité ny ankizy lahy na ny vavy. Ka manomboka eo zany le fitaizan'ny ray aman-dreny no manomboka hoe mandeha makany amin'ny milaza marina ve reto ankizy na mandangiananga ve reto adolescente. Tsisy tanora ka nandalo tamin'izany adolescente zany ka tsy nandangandanga kely, na fikafika kely, nandangandanga goavana, na fikafika goavana tamin'ny ray aman-dreny. Tsy maintsy nisy zany. Tara kely fa mbola nanatitra ny fanja ohatra, miditry ny trano dia amin'ny 9 ny fodiana, amin'ny 9 sasany, amin'ny 7 vao tafody. Dia manomboka miasa saina ny ray aman-dreny fa makaiza foana ity lahy no maninona lahy no lasa amin'ny 7 vao tonga. Tsy maharaka zany le ray aman-dreny hoe ity zazy ity ny 15 taona izy zao. 15 taona izay manko efa any amin'ny classe de seconde na classe de première, satria 19 taona eo manala baka. Dia tsy araky ny ray aman-dreny izay fiovany izay, ary manomboka eo le fikafika kely araky ny filazako azy, manomboka eo le fanabakabakana ny ray aman-dreny amin'ny anatanterahana ny programa izay tsy tokony ho fantatry ny ray aman-dreny any ambadika any, nefa tsy tafiditra ao anatin'ny emploi du temps. Ohatra hoe tsy mianatra ny talatariva amin'ny 4, tokony mirava amin'ny 4 ny talatariva, dia mitovy amin'ny isan'andro any, amin'ny 9 sasany any vao tafiditra ny trano le ry na izy vavy, satria mbola mijanona kely any ambadika any aloha. Izay vao mody, tsy maintsy mifanotoana rindrina eny na mifanotoana tamboho, toerana mangingina, izay vao mody. Tsisy tsy nanao an'izany. Ny sasany moa zany raha ohatra naterina tomobile dia tsy mivoaka mipoitra amin'ny chauffeur directement fa mbola mitrefla any ambadika any aloha. Dia ohatrany hoe le chauffeur moa tsy mahalala inona fa ohatrany hoe mbola mianatra izy, dia miandro eo ka na mianatra ara ny ray aman-dreny dia mbola tsy mivoaka izy tompoko. Ry zalahy any ambadibadika any na ry zavavy. Bref, ny zavatra tiana horaisina amin'io zavatra io zany dia zao hoe eo amin'ny 14 taona, 13 taona, 14 taona, 15 taona, 19 taona dia eo ny âge bête ary eo ny fotoanan'ny laingalanga sy ny fikafika madinidinika. Zay ny antony ilazako hoe l'âge mental de André Rajol s'est arrêté à 15 ans.
tena zay le izy. Raha ohatra nareo malala olona na mamaky manuel na psychologie amin'ny resaka fitazana tanora dia tonga dia hitanareo any zany hoe eo amin'ny azobe teo ny ankizy no ny adolantseto moa zany fa tsy hoe ny ankizy. Samihafa manko le ankizy sy ny hoe adolantseto. Ny adolantseto efa manomboka mametraka ny intimité, efa manomboka mametraka ny fiainany manokana izy, fa zany akory tsy midika hoe mitady ny indépendance izy. Misy nuance zay ary ngeda be. De rehefa mamaky an'io anao dia tonga dia hitanao hoe eo no manomboka ny langalanga sy ny fikafika. Ka io miankina amin'ny fitazan'ny ray aman-dreny io hoe ray aman-dreny ouvert ve, ray aman-dreny moderne ve. Le moderne eto zany dia mihaino tsara ny tanora, mihaino tsara ny adolantseto, satria anao efa nandalo adolantseto koa tamin'ny andronao, dia arakaraka izay expérience amin'ny tsirairay. Fa raha ray aman-dreny sarotsarotina, taka ny Andry Rajoelina ane tsy mananona fa ny ray aman-dreny ny sarotiny taminy taloha. Fa à partir du moment ny lasy nga Rajoelina ray aman-dreniny dia nanomboka teo ny tsy tanatsony le zandrikely ka zay tiany hodina na amin'ny firy na amin'ny firy alina dia mety daholo tamin'izany andro zany. Izy amin'io mbola vao 17 taona, 18 taona, tahak'izany no anisan'ny hoe tsy nahavitany ny fianarana. Fa io ny aingana taty amin'le fikafika dia lehibe famanina dia lahatokana koa moa dia lasa ohatran'izay le fiainana zany. Tsy misy fotoana na inondray mandeha aza ka mikabary Andry Rajoelina ka tsy mamafy lainga. Tsy misy. Ohatran'ny hoe mody Andry Rajoelina fa tara dia matahotra izy obedin'ny dadany dia manao fika. Ohatran'ny ary tia indray tsy ohatran'izay fa tsy tena rehelina hoe matahotra n'Antananarivo Andry Rajoelina, matahotra mivoaka malagasy Andry Rajoelina, dia tsy maintsy mamatsy lainga, mamatsy fika, mamatsy vandy. Raha nisy filoham-pirenena teto ambonin'ny tany, tena record io, record io tena milaza aminareo an'izany hoe ka mipromettre zavatra atao anaty propagandy aman-jatony dia tsy nisy afa-tsy Andry Rajoelina teto ambonin'ny tany. Nisy asa iresaka momba nga Patrick Raharmanana moa za rehefa avy eo. Nisy lista zay raha tsy diso Patrick Raharmanana no namoaka azy, efa presque plus de centaine ny promesse de projet d'envergure nipromete avany nga Andry Rajoelina. Efa andray 2 taontsika zao any amin'ny lalana tena tsy ampoizina mihitsy nandanan'le ry ary tsisy promesse vanina nandray azy. Ny zavatra hita dia ny fanakonana maso, ny fanakatonana ny vavan'ny olona, tsy teny. Io zany amin'ny alalan'ny karoty sy ny baton. Azavaintsika manko le karoty rehefa avy eo, dia azavaintsika koa le baton avy eo. Le karoty dia takany tony le médaille zaraina tony. Le baton dia le fanagadrana olona izay mitabataba sy ny karazana. Ohatrohatran'izay le izy zany. Ka tsy misy fotoana na iray aza matoa manko Andry Rajoelina tonga mikabary aminao dia mamaivay zay ny tanàna ary mahatsapa izy hoe tsy maintsy miteny fa mety ho tataka ity zavatra ity, mety ho lasy ity zavatra ity, mety hanahirana ity zavatra ity. Ohatrohatran'izay le fandehan'le rehefa miteny izy na lasa izy mandeha manao oeraoera any amin'ny faritra dia manao izay mampatory ny vahoaka eo izy dia fikafikainy eo ianao
mitondratondra vary eo, tondra katsaka sy ny karazany ianao dia iny ianao mitratra fika dia matory avy teo raha. Ka zay no nahatonga anahy niteny hoe l'âge mental de notre président s'est arrêté à l'âge de 15 ans. Ndao ary, inona ny tena mitranga sy miseho. Mora sady sarotra za manao stady na football zany. 10 à 15 millions de dollars dia efa vita zany. Ny adôlantseto, maro amin'ny adôlantseto rehefa metsena ka irahany izy mividy vary ohatra atao hoe 10 kapoaka dia mba ahafahany finansieny fiarahany amin'ny kalavavy na fiarahany amin'ny tovolahy dia ataony 7 kapoaka dia migany izy zany. Raha 5 kilao dia ataony 4 kilao sasany. Nisy zany ary maro ny adôlantseto manao an'izany. Ohatran'izay koa ty zavatra ty. Raha hoe maheno isika menakavy hoe 75 millions de dollars manao Mahamasina dia minoa maromaro nareo fa tena fitaka ary famitahana goavana zany. Fa raha fahitako ao anatina travaux publics ato sy ny génie civil zany mba fantatra ihany zany hoe ohatrinona zao na dia hoe amin'izao fotoana izao raha tsy antsony fa norme internationale ny kotiko azy avy sasaka midevy amin'io Mahamasina io. Zay zany le adôlantseto. Tapenany amin'ny zavatra mora amin'ny masinao. Dada sy neno izy mody manao raha be mihitsy izy. Aleo neno ny sasako vilia androany. Hana metsena. Mody tsara fanahy be mihitsy. Raha enomby 5 kilao une semaine na farana, 4 kilao no entin'ny adôlantseto dia mipetaka izy. Ohatran'izay ty zavatra ty. Petafany eny am-panidinana izy dia mody manao tsara fanahy be izy amin'ilay vahoaka. Dia zaraina vary ny atsy, raha mitabataba ny atsy ampanginina, ohatran'izay. Fikafikaina daholo zany le malagasy rehetrarehetra. Iny ny terrain de football. Ny fanaovana hôpitaly, raha 100 millions de dollars entre guillemets no azo tamin'ny resaka Soalala, Mazangahy. Dia Soalala aloha voalohany indrindra raha Gabinier raha tsy nisy namboarin'ny fanjakana teteza mitatra tamin'izany andro ho an'ny Soalala. Fa ny fikafikaina teo ilay olona ary amin'izao fotoana izao ny tsy fananana asa ny Soalala dia matanjaka be. Tsy hita tamin'izany Soalala izany intsony i Andry Rajoelina fa efa azony ny tokony ilainy tao Soalala. Ka izao raha tamin'izany andro rehefa niresaka moa zany nga Patrick Raharmanana dia misy olona indraindray mandefa le zavatra ataony aty amiko. Exceptionnellement miresaka amin'ity satria raha tamin'ny voalohany saiko tezitra tamin'ny Patrick Raharmanana dia saika ho avy amin'ny angady sy ny arona fa rehefa tonga ny zavatra niseho androany zay mahatonga anahy miteny amin'ny olona foana hoe il faut être ami avec le temps. Ny fotoana zany tokony ho namana ahafahana mieritreritra sy mandinika. Ny zavatra nosoratan'ny Patrick Raharmanana fakomaly dia sa omaly izy iny dia hoe
tsy efa vola be ve ny lany amin'ny rovana Antananarivo dia mbola andaniana miliara koa ny robe royal sy ny momban'ny vakoka merina fa ahoana ny anay Côtier zay moa filazanay azy fa za moa zany tsy mety amiko le hoe antsoina hoe Côtier fa hoe ny faritra ahoana ny anay any amin'ny faritra fa tao jerena kakazo fotsiny na vatovato fotsiny zay koa mba manana ny rovanay zay koa mba manana ny doaninay fa maninona ny vakoky ny merina no iangarana sur le coin percute hoe aiky amaly aho hoe Patrick raha tadidinao tamin'ny fanjanahantany ny tany amin'ny faritra nisy tonga dia nanaiko azy fotsiny ho zanahy frantsay satria te hiala amin'ny hégémonie merina fa tsy resy ary nandoloko Madagasikara raha tsy nanaiky sy nanangana saina fotsy ny mpanjaka tao anaty rovo. Tena saim-baolina be zay Patrick eo anatrehan'ny tantara zany hoe iny zany ny dernier bastion amin'ny malagasy zany ka nahatonga azy hoe retsy officiellement. Zay moa saika avaliko amin'ny Patrick zany fa en fait les profondeurs an'le message nataon'ny Patrick Rahamanana dia tena mitombina satria raha ohatra zany tsy nandiniky amin'ny ligne éditoriale ataoko eto fa iny zany voakitiky le hoe fibre hoe Merino Merina dia tafiditra tao anatin'le zavatra au premier degré tiany Patrick nampitaina fa misy hevi-dalina tena lalina de zavatra nisoratan'ny Patrick hoe izahay aty amin'ny faritra ane zany raha ny tena marina anjorom-bala izay le tena fototry izy ary izay ny antony nandraisako amin'ity tantasika ity hoe tsy maintsy resahalay io satria io ara fa mitranga le zavatra io ary le nilazain'ny Patrick io ary le nilazaiko hatramin'izay satria ny zavatra ligne éditoriale entiko eto dia tena marary amiko ary tena marary ahako mihitsy ny fiangarana ary tena atao hoe anjorom-bala ireto raitapo rahalahintsika avy any amin'ny faritra tena makarary ahy mihitsy satria raha tamin'izany andro aho nanaiky natsangana hiditra ao anatin'ny foko sakalava satria efa nilazaiko teto tsy ny ray aman-dreny indroa hoe ny raiko ny adopte anahy dia sojabe ny sakalava dikan'izany marary zany ny haiko raha iangarana ireo rahalahiko ireo raha iangarana ireo raitapoako ireo satria nahoana mihitsy tokoa moa zany nisy fotoana zao may asa angambany izay doany tany Manakarana tany Morondava tsy tadidiko fa nisy an'izay may tonga amin'ny fitondrany andro radiolina zao ka raha mieritreritra izy hoe ny firaisan'ny malagasy iray tsisy fiangarana zany akory tsy midika hoe aza tao Antananarivo kapitaly io mahasarika torista betsaka fa tsy izay ny tena fototry le izy fa misy kosa valeur tsy maintsy arovana dia ny firaisan'ny malagasy iray tsisy zanaky ny hafa ohatra fotsiny zao ny amin'ity coronavirus ity ny infirmière rehetra ao Antananarivo zay mitsabo efa mimenomenona aloha tsy ampy fitaovana fa tozo retily tsy ampiray apately ny fitaovana ampiasain'ny ao Antananarivo akory ny ampiasain'ny any amin'ny faritra
Dia ho gaga ve ianao raha ohatra any Dego no miparitaka ny coronavirus amin'izao ary arak'izay tratra. Efa nahita ve ianao ka nidina maiky tany Antsiranana ny filoham-pirenena nijery an'izany na ministry ny fahasalamana amin'izao. Ministry ny fahasalamana anankiray compétent ao raha izay avy any amin'ny faritra voatery tsy maintsy nalàna satria tsy manaraka amin'ny magoy an-dralahy. Dia vidiana ity roby royal, l'acte est noble, mais l'objectif est malveillant, voire malsain. Inona ny antony? Mba hampanginana ny ramerina, hanambatambazana ny reto merina, fa mafy loatra ary tena manomboka mafy le blocage hoe aza kitikitiany lany rovanay. Dia anisan'ny moyen anankiray afahan'le ry monsieur rattrapé ny hoe jereo fa zany hoe namerina an'io any le revy azafady le roa no ny vola teo am-pialatananao no natonga anao namerina an'io par tous les moyens. Fa raha jerenina ny historique-ny participation sy ny paiement tao anatin'io l'aventure dia mialatsiny zay fa mbola avy aty aminay, aty amin'ny ekipanay no nanao ny initiative voalohany ary nanenjika izay jusqu'à hatramin'ny hoe mety ho vitanay. Fa teo ranganina ampiseho ary teo ranganina tsapa hoe raha vao tsy azoko ty mihina nitady kiraro koa. Zany hoe raha vao tonga any an-trano ka trano dada sy neny ny fikako mihina nitady kiraro koa. Izay ne le izy ry malagasy e. Niraisiny ohatran'izay izy hoe tsy maintsy tambatambazako amin'ity robe royal ity ry zalahy. Tena zany hoe tena revina zazakely mihitsy zany le izy. Tena entiny, tena lery zany tena zazakely ao anatin'ny revy, ao anatin'ny filininy, ao anatin'le fitondrana ary eritseretiny toy ny zazakely mitovy aminy koa ianao malagasy. Mampimena zany hoe tapitapika tsy fantatra hoe ahoana na inona ny antony, inona ny akta tena hoe héroïque vitan'ny reto olona, akta tena hoe héroïque patriotique vitan'ireto olona sy tiako eto misy tena teneniko anareo misy tena mérité tsy ho lazaiko mba tsy angarana an'le izy. Fa zany zao dia mahita ato raha mijery an'le izy dia hoy aho hoe ory zalahy fa maninona natao an'izao le firenena e. Rehefa hotoloniko aminareo ny anaran'le olona nahazo an'le titre honorifique rehetra dia hoy nareo hoe tena mba tsy rariny kosa zany raga. So dia mba tsy rariny kosa zany fa efa sangy mihoatra ny loha le revy. Tena marina. Aty ohatra fotsiny zao teneniko aminareo grand croix de deuxième classe. Enoy tsara, sakafo tsara ny sofina ary enoy. Rajaonarivelo Eritsalama Andriamasy. Ravatomanga Maminiaina. Dia nareo zao tonga dia miazakazaka tezitra hoe inona koa ny idiran'ireo, zany inona vitan'ireo. Mbola lalina noho izany fa enoy. Enoy sakafo tsara ny sofina. Grand officier de l'ordre national Andria Mamonjy Arson Joséphine sous Andria Mamonjy Arson Joséphine zay. Faharoa Andretsitoaina Frank Michel Niaine. Andretsitoaina Philippe Henry. Manatso Randria Mifidimanana. Ravelson Clovis Louis Roland. Tsy sahatra manohana ny sainareo ve amin'izao. Tena mba sorata eto ry reto. Averiko aty amin'ny grand croix de deuxième classe. Rajaonarivelo Eritsalama Andriamasy. Ravatomanga Maminiaina. Grand officier de l'ordre national Andria Mamonjy Arson Joséphine.
Andriatsitoaina Frank Michel nieny naina io zany. Andriatsitoaina Philippe Henri Ramanatsora Andrea amin'ny Fidimanana Ravelson Clovis Louis Roland. Tsisy mahatongatonga sainanareo fa zay. Teo natonga nanteny hoe oay le ty Soliany ala ary Fleury fa tsy niteniteny foana ary sofana raha la ligne éditoriale la fa tena marina ary tena mitombona depuis le début ary ty proof mitohaka amin'ny tendany ny zavatra niteneniko momba n'ity fitondrana tribaliste ty. Tribaliste tompoko tena tsisy tena mialatsiny fa tena mampanopa reny ny zavadrotra zao ary mampanopa razana mihitsy. Tena mialatsiny miala fondro tsy le olona nahazo no diso eto. Na nahazo ary nga mamy Ravatomanga maminiena Ravatomanga tsy olana zany. Fô rangaty tsisy olona avy any amin'ny faritra ato nandray. Tsisy Mboty ato, tsisy Mohamed ato, tsisy Sandrovandriky ato, tsisy Monja ato, Rondefo, tsisy an'izany ato. De manontany aho hoe inona daholo ny acte héroïque vita an'ireto bandy reto. Folklore amin'ny madio lamba sy miaingo fotsiny reo. Mialatsiny aho. Raha ohatra angamba ny aloha hoe Tso Ramanatsora Andrea amin'ny Fidimanana, oui. Afaka nandahana io ianao Tso koa na izany ary. Afaka nandahana io ianao dans un truc qui ne plaît pas. Qui fait allusion à une corruption. Corruption intellectuelle ty zavatra ty. Omena médaille, mena décoration nareo, mena titre honorifique nareo de mikatona amin'ny vavanareo, tsy afaka miteny tsony ny zavatra tsy mety ao amin'ny firenena. Et là vous devenez complice. Vous devenez complice. Raha ohatra fotsiny zao ka Antso zany. Intso ny aingana vary amin'ny SVM tary tsy malala an'izany. Mera tao amin'le village le vaovao namboariny Ngarjonary mampianina izy tsy felonana akory zany tompoko. Fa question d'éthique. Éthique fotsiny zao. Ary indrindra fa olona mivavaka hoe za kosa le roa ary mba mieritreritra hoe olon-dehibe. Fireto ane akoatrany bon heritsalama koa oui. Betsaka ny zavatra tamin'ny société civile nataony rangahy iny fivopamaha sy karana. Il le mérite. Akoatran'izay. Tsy haiko aloha ty Ravelson Clovis ty, tsy haiko ty na Socobus ty na JB aloha zay tsy fantatra. Akoatran'izay mialatsiny atoko. Olona ao anatin'ny opération économique daholo ny ambony. Spéculation, affaire retsy, mitondra opérateur retsy, de actionnaire ao, de miditra de administrateur ary. Zany hoe rehefa misy système zany de eo foana. Misy etika ary zalahy le zavatra. Fantatrareo voankeo maheno Fleury. Ny rano anery ty aty jusqu'à hatramin'ny fito sasany maraina de ny après-midi indray la vao mahazo ramazo. Fleury ny jiro lesy zao amin'ny sivy sasany alina vao mahazo zay toute la journée tsisy jiro. Nga zany ny fanarahana. Tena hita mihitsy hoe fatahorana n'Antananarivo de vidina zay manko le izy. Fatahorana Andrabaina sy Rabofy Antananarivo manko ny Lamatoa sy ny Ray aman-dreny. Fatahorana n'Antananarivo de vidina zay olona marivo salosana ka mety iketriketrika any amin'ny salon any. Any amin'ny salon manko
na any amin'ny somera ny fiantso azy miketehan'ny olona amin'izany atao hoe fanonganam-panjakana ka mahana mafy amin'izany le kely ity satria zany ny zavatra nataony taloha any amin'ny somera ny fampidinidinika ny olona ary tena ity resaka rovo ity tena zava-dehibe io satria makarary le andriana malagasy ben soit je suis désolé André Rajoelina tsy fantatra elahy zany atao hoe inona zany atao hoe firaisakinan'ny andriana fa diso fikapoka lahy any amin'ny kapoka tena tsy alehany mihitsy ny kapohany lahy satria lahy de miala ataoko elahy lahy satria bandikely tsy aniny lahy sao raha miresaka ianao hoe André tsy tohaina Philippe zay ny hitako ato Andriny Ranando le ty zany so manandrariny zany galety ny Andriny Ranando no nanao ny rova Philippe no mety azo ny lavidiny de manginy Philippe satria Philippe manao business bizina miintéressé anazy de miresaka amin'lahy izy fa raha pitsindray Philippe de efa herindray izy tsy voatanany lamy zany izy raha izay tsy ny Andriny Ranando anie ty ny tena concerné amin'ny rovo io e fa ny Zanadralambo sy ny Andriamasina Valina ary reo ny tena tompony voilà zany moi je sais qu'il y a un peu tsy tononoko ny anaran'le ry fa zao zavatra atao zao de misy mpanolotsaina stratéjika mahay ny momba ny fiainan'andriana no manao an'izao filoham-pirenena taloha io olona io zarazara ao anjakaina tsy maintsy aparitaka ao reo andriny reo zay ianao vao mipasy amin'ity zavatra ty de nanao tokoa nandra de any amin'ny tsy tokony domina ny domina confirmé ato amin'ity zavatra atao ndrakaty ny tsy mahafotsy no mibahana ato oy aleo zany azava amitsika any amin'ny faritra fa nahatanynarivo ary ezahany Andry Rajoelina zarazaraina ka maika mofa itsika rehefa jerena indray ny sasany ato mitoy de ty amin'ny chevalier de l'ordre national vao misy an'le tsisy ra na andria tanareo am'izany aty amin'ny officier de l'ordre national vao misy an'izany ty olo ty avocat andralahy même angle izy ty mety sinoa zay raha tsy diso avocat andralahy mameritretra hoe ato amin'le grand officier mako grand croix sy le officier mba olona tena hoe nanao acte héroïque no mila an'izany tadidiko tamin'izany andro mbola velona ny ray aman-dreny ralitery fakahazo tsara ho azy mianaka ary ny zavatra iresanay ara tsy fantatrareo kory fa tena mifakahazo tsara izay mianaka miaraka amin'ny eny zany avadiny misy rangahy zay tena mpiaraka aminay hoe Ravonijatovo de presque tous les soirs zay fakahita foana de tsy misaraka raha tsy any amin'ny ray marainany ohatra zany misy fotoana zany surtout alohan'ny andehanan'ny Ravonijatovo tany États-Unis fa taty aoriana zany rehefa tonga teo amin'ny izy ny lasa grand chancelier dia fakahitaniko izy de ozy izy mantsy ana Fleury mandalova lahy any brok fa zany mila an'lahy mila na ahoana ianao tonton fa miasanao ny tsy ao anatin'ny rayonko mihitsy ole ty mba mena voninahitra mena titre honorifique mena médaille lahy sy karana tonton mba inao zavatra vitako nomenao an'izany
Fa tsy andeha edinedina fotsiny hoe ino mena titra dia tsy fantatra akory. Zany hoe ny tena marina zany raha misy olona zany antsoina voatavo dia ny sasany amin'ireto tsy fantatra hoe ahoana inona ny zavatra vitany. Au contraire misy amin'izy ireo raha nanao mpanapodika firenena mihitsy. Soratena toy ny voatavo ozy izy le fitenenana izay. Misy sasany amin'ny rahalahy reto zany voatavo. Averika ihany. Raha taka ny heritsalama zao dia mérité taka ny tsoa raha ndreny fety manana. Oui. Ian'ity zao no tsy fantako ato raha Velson Clovis ity. Raha Clovis location de voiture dia tsy hitako loatra izay vita amin'ny Clovis. Mialatsiny aho. Raha ohatra zao misy olona tokony ampiana amin'itony atao anatin'ny tony dia ohatra hoe rehefa tena lalao an'le taranjana fiaviana ihany dia tokony ao anatin'ity liste ity mihitsy zao ny anaran'ny Ngasilofo Rasoa. Firy ny ankizy, firy ny tanora, firy ny lehibe navoaka ny Silofo Rasoa tao anatin'ny promotion CEDS hatramin'izay. Tsy mbola nisy fotoana ka hoe nijanona CEDS fa namoaka foana. Zany zao no tokony mahazo an'io. Ny mpanao hosodoko, mpiara, Madagasikara amin'ny Madagasikara. Tsy tadidiko ny anarany foatran'izay André Nevravelona aty andafy aty. Fahatelo, Mahazoasy, Lamatoa, le miasa ao amin'ny aménagement des territoires. Inona tsy nataony ino amin'ny firenena? Hatramin'ny nanao PDS ny enjehana sy ny karazana. Mbola ao izy. Miasa fonctionnaire ihany. Le solasola zany le fofohina izy. Tsy tadidiko ny tenanao moa. Ry Andreas Roland ngambany izy zay. Le polisy. Zany. Misy e. Sao? Tonga dia barena fotsiny Clovis aty rehefa maty. Barena fotsiny lalan'ny ireto raitam-po avy any amin'ny faritra satria cause cocotte izy. Atsika angamba zalahy zany efa atsika zay ny draba, atsika tsy malagasy, atsika koa dindery. Zay raha ty boka. Zay izy ty zama. Safera Rabesa Antoine. Zany izy daholo zany. Ka zay le izy. Zazakely niazo mentalany 5 taona. Dia ozy izy hoe tambatambazy reto metitra dia lasa koa le lehibe rehetra. Zay le teneniko hoe ny manatsaina lasa dala. Ny adala miseho manatsaina. Dia vao fitaky ny adala no manatsaina. Dia lasa tokoa. Kevoka ery nahazo amin'ity le grand croix, grand officier. Kevoka ohatra vanidika Facebook iny. Sany vozona parmontre. Mégare. Non, désolé zalahy. Na tsy tiany laisana raha tsy mampaninona anahy mihitsy. Fa ny ahy efa niteneniko teto ary niraisiko teto adidy ho amin'ny firenena, ho amin'ny taranaka faramandimby, ny filazana ny marina sy ny zavatra tsy mety nahakama azy. Atsiny nahakama azy. Sao dia tsy mahita mihitsy hoe inona ny akta heroika vitan'izany mba zavatra lamazina izany. Tena mialatsiny tany amin'ny HVM tany zany. Il y a des illustres inconnus. Tena
Misy olona moa tsy tiako tononona fa efa nitaraina mihitsy izy tany ambadika tany hoe mba miangavy mba aza tononona lesy ny akamany anarako. De gaga lesy, io ny anaran'olona. Inona moa ny tena mba vita an'olona ty? Ankoatra ny manao tenisy isaky ny etaona ao amin'ny aksa. Fa izao, miteny an'izany aho, antaratsika rehetra, fa ny olona mandahany tononkina mety ho tapaka ny lohany. Mety ho tapaka ny lohanao raha mandahy. Dia anisan'ny soazina elu ianao dia voatery manaikitra sazoka. Fa ny zavatra mitranga dia manomboka eo katona ny vavanao satria toy izany le hoe cadeau empoisonné. Te hidécorer an'ilay akamana izy, le mpiara-miasa aminy akaiky. Gara vatomanga io zany. Dia sinainginaingina tout. C'est comme un poisson dans l'eau. Non, sinon hoe takitakinao le izy zany. Alezy tsara zalahy manao an'izy amizay. Tena azy ty razakazafy fanjakolodiaty io na anadahany zandrikely razakazafy na tsy haiko intsony. Izy koa misy consonance-na firalahiana koa le izy ao anatin'ity fiky ity. Bon, bref, zany zay. Zay ny lazaiko hoe mandeha makany le izy. Marina ny tenin'ny Patrick Raromanana hoe efa manomboka flagrant le fiangarana amin'ny beau bleu sy ny zahay avy aty amin'ny faritra. Efa kopy anay zay. Efa kopy zay fa tsy hoe vera. Efa araka le izy. Efa tsy menace intsony le izy. Efa tena hoe tena constatenareo zany fa venance zay. Zany hoe vendrana zany le venance eo. Ve zahay, mialatsiny Patrick amin'ilay anaran'ny dadanao hoe venance. Ka matoa lahy tsy ato, matoa tsika tsy ato. Za aloha tsy maniry ao anatiny io. Raha haka titre hoe honorifique zany mba au moins mahavita zavatra. Tena ngeda be pour la communauté, pour l'ensemble de la communauté malgache, pour la population, pour la société dans l'ensemble, pour la nation. Zany ny ilana nytony titre honorifique tony raha mbola tony le officier de l'ordre national tony chevalier tony mba azo accepte tena ihany. Fa tena nisy zavatra exact sy précis napetraka atao anatiny ty hoe andao rangamba décoré mamy Ravatomanga. Dia milamina amizay izy raha manana an'io dia be dia be ny zavatra tsy azo atao azy efa tonga amin'izany. Azafady leroa, tsisy an'izany io. Miala tsiny. Non. Aty andafy ara filoham-pirenena tsaraina labara. Ridicule mihitsy ary ridiculisé. Tsaraina, tsy maintsy leroa. Il y a trop de choses. Ka zay ny tsika androany zany anao veloma tsika menakavy aho. Kaiko na fohifohy androany na lavalava. Dia zay ny zavatra mitranga. Karaha eritreretin'ny olona draba tsika zany. Ataon'ny olona tohatra fiakarana fotsiny. Marina kitiny ne zany. Tena marina. Rehefa hoe naka olona tsy maintsy natao ihany. Tsy haiko moa Pierrot Rajonarivelo raha manana an'io na tsy. Pierrot Rajonarivelo zao mba hoe
Mety possible aza ampidirina anatin'ilay. Tahoana fa asa tokony nampidirina tao anatin'ny koa zao ny dadabean'ny ankizy. Raha tsy mila aminy, ndao fa veloma, andram-piaina toko.